Azo mpitantana vaovao ny Canal Madagascar ka ny alatsinainy voalohan'ny volana Septambra ho avy izao no handray ny asany araka izany ity tale jeneraly vaovao ity na dia ozy izay fiovana izay dia tsy mitsahatra manakaiky ny mpanjifany hatrany ny avy ao anivon'ity orinasa Canal Madagascar ity. Rehefa nisantatra ny Canal Madagascar ny volana Oktobra 2024 andriamatoa Jean Testemal dia hiazo ny Cameroun any Douala indray mba hanatratra fanamby vaovao mbola ao anatin'ny vondrona Canal ihany. Nampafantarina tamin'ny mpampalala vaovao ny tolakandro teo ny télé jeneraly vaovao andriamatoa Stéphane Beaumier izay isolo toerana azy ary andray amin'ny fomba ofisialy ny asany manomboka amin'ny alatsinainy voalohan'ny volana Septambra ho avy izao. Tao anatin'ny telo taona izay dia maro ireo ezaka natao sy ireo dingana izay efa vita raha ny jery-totika natao androany. Voalaza fa misy ny tambazotra ahitana botika Canal Savalo ary trano eva Canal enina miparitaka manerana ny nosy. Mahery ny zato kosa ireo izay pitinjara ny vokatra. Misy hatrany ny tolotra vaovao raha tsy laza fa tsy ny bouquet access ahitana chaîne sy radio 720 amin'ny sandany R1,000 isam-bolany monja ary hatramin'ny 400 moa ireo chaîne misy. Anisan'ny fanavozana natao ihany koa raha ny fanamariana noentina androany ny fahafahana manefa ny vola tokony aloha amin'ny alalan'ny finday raha tsy laza afa-tsy ireo. Ny tanjona moa dia ny hanome hatrany fahafa-po ho an'ny mpanjifa sy hanamora ny fahefan'ny rehetra manjifa ny tolotra Canal sy Canal izay an'tolotry ny mpandrarà na ahitana fianana ny vidiny nandritry ny vanim-potoanan'ny krizy ity. Nilaza ny tale jeneraly vaovao andriamatoa Stéphane Beaumier fa ito ny asa sy ny ezaka izay efa natao, ito ihany koa ny fampivoarana ireo teknôlôjia.